dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7:00 dinika. Miarabantsika rehetra izay manaraka indray ny fandarana dinika na amin'ny alalan'ny onjam-peo na amin'ny alalan'ny fahitalavitra MBS. Fotoana izay andraisantsika vahiny ihany koa eto amin'ity Hainao Manjery ity androany dia Andriamatoa Mahaleo Rafalson izay mpanolontsaina teknika ny filohan'ny anteny Mirandolana no vahintsika no sady mpikambana eo anivony antoko HVM ihany koa. Miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau ny MBS. Miarabanao Germain dia miaraba ihany koa atsika vahoaka malagasy na eto toerana nampita manaraka izao fandarana dinika izao. Teboka maromaro resantsika ato anatin'ny fandarana amin'izao fotoana izao malaza be le resaka coronavirus miorooro ny maneran-tany saika raha atao hoe maneran-tany mihitsy angamba amin'izao fotoana izao isan'ny hoe manakaiky an'i Madagasikara io tsimokaretiny io. Aminao manokana amin'ny maha olom-pirenenanao no tompona andraikitra eo anivony hoe andrim-panjakana ihany koa ahoana fomba fijerinao an'izay zavatra izay inona zavatra tsara ho fantatry ny malagasy manoloana an'io resaka io? Ny mikasika ny coronavirus angambany dia efa be dia be ny zavatra niresahana ary mandeha amin'ny Hainao Manjery ny fanazavana be dia be ary eran-tany dia miororo tokoa satria dia mifindra aingana izy io ary tsy mifidy izy io na tany Manankarena na tany Mantro satria hitantsika izao ny any France zao tena efa ao anatin'ny phase 3 izy midy ny fiangonana midy ny fianarana dikan'izay efa ambony le risque ohatran'izany ny any Amerika voalina izy zao nanao ny fanambarana ny état d'urgence satria tsy mifidy mihitsy le aretina hoe olona Mantra na olona Manankarena dia izay tsy maintsy tokony andraisana fepetra. Misy hevitra anankiroa manko zany zao Germain zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Misy le hevitra miteny hoe akatony sistany mba tsy hidirana io aretina io aty Madagasikara. Misy indray ny hevitra miteny hoe tsy akatontsika ny sistany fa tsika dia efa vonona amin'ny fitaovana rehetra ka namiditra ary io aretina io tsy maninona fa lasa nitoekarena no lasa marefo. Dia eo zany no mba tiako asiana fisintomana. Inona zany no tiantsika atao? Avela ve hiditra ny aretina dia tsika miaina an'izay vokany eo, sa ve ezahana hoe aleoloha mba hidina kely ny sistany. Ny fangatana fidiny sistany angambany raha ny hevitra le olona maneho hevitra tsy hoe mandava-taona ohatran'izay ny any ampita tsisy maka mesure mandava-taona zany fa 2 volana 3 volana. Dia eo zany raha ohatra ny hevitra amin'izay hevitra tsy mitovy zay firenena ny jerena no vahoaka malagasy ny jerena dia tokony hisy zany fifampandiniana andatabatra boribory, tokony hisy cellule ho atsanga ny fitondram-panjakana dia mba miresaka eo dia inona ny tokony atao. Fa raha ny zava-misy amin'izao fotoana zao hoe ny hevitry ny fitondram-panjakana manko dia hoe io aretina io nge tsy tena hoe aretina tena mandoza be tsika efa nahita aretina. Zay mihitsy le filazan'ny ministra hoe tsy mihoatra noho ny pesta sy ny choléra io zavatra io. Tsy mihoatra noho ny pesta sy ny choléra ozy fa io arakaraka ny fahafahanao manohitra n'le aretina no mahatonga azy hoe to miakatra zany taham-pahafatesana zany na 300 le taham-pahafatesana na 100 fahafatesana io ary le izy tsy mbola misy hatramin'izao aloha hoe inona ny fanefitra inona ny fitsaboana. Dia za zany miverina amin'le fomba fiteny ny mpitsabo tsy aleo ve tompoko misoroka toy izay mitsabo, aleo misoroka toy izay mitsabo raha amiko fa ny fitondram-panjakana moa zany ohatrany manao hoe avelao hiditra hoe tsy maninona io fa tsika handray ny fepetra tsika hanao ny zavatra ny ezaka rehetrarehetra mba ahafahantsika miady amin'io
de ho raisina tanandroa ve zany le coronavirus ka ny olona napetraka mantsy CT am'izao de hoe mety hisy fiatraikany amin'ny resaka ara économique sy ny fiainan'ny malagasy raha ohatra ka hoe mikatona zay sisy tany zay any zany ny tondran'ny fanjakana ny hoe ny fanehoan-keviny manoloana le izy aminao manokana hoe mety ho zay tokoa ve raha ohatra ka hoe mikatona ao anatina fotoana fohy ny sisy tany zay ny lazaiko hoe tsara mifampiady hevitra ny hevitra tsy azo a tsy amin'olona azony Germain raha ohatra ozy ianao hoe aleo le izy a tsy hidina ny sisy tany ny tena mampalahelo ange de zao Germain eto Madagasikara raha fa misy olona maneho hevitra de le olona aloha ny jerena hoe izy olona maneho hevitra nisy olo tena ny HVM tamin'ny fahadimy taona ny Dondresaka nanao Antsoavo ny sénateur Rina Andriamandavy hoe mangataka re tompoko mangataka anareo fitondram-panjakana mba hidio ny sisy tany tsika nanao Antsoavo manetriketrika ihany koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hoe aleo aloha fa ny firenena lehibe ara tsy matohitra ka itsika ve atohitra n'izay zavatra zay fa idio aloha ny sisy tany de zay nataoko hoe aleo ho jerena miaraka le izy de mifampiady hevitra de tapahana satria fiainam-bahoaka le izy ny vahoaka malagasy tsy mandady arona no iarana io raha tafiditra eto izy satria nareo mpanohitra de miteny an'izay zay le fomba fijery fa raha ohatra ozy ny fanjakana hoe raha ohatra raisinay ny hevitra anareo de mahita zay fa tsy marina zany fa ny hevitra anareo de hevitra ny mpanohitra tadiavinareo eto amin'ny firenena de tsy hiditra ny importation tsy hiditra ny entana avy any velany mba aleminy toe-karena malagasy izay ve zany ny tanjony sa ny fiarovana ny ain'le olona io ny fitondram-panjakana no mandray ny décision farany satria andraikiny ny fiarovana ny vahoaka ao aminy fa raha ny eritreritry CT manokana zany de hoe tokony hidina aloha ny sisy tany raha ny hevitra aloha tokony hidina ny sisy tany fa raha ohatra ozy ny fitondram-panjakana hoe tsy afaka nerin'ny fitondram-panjakana tsika izy ny eo aloha ary andraikiny zay fa raha ohatra ozy izy hoe tsy mety io noho ireto antony reto noho izao fandresy lahatra eo anatin'le latabatra boribory fandresy lahatra eo ny andaniny sy ny ankilany zao ny Germain tsy ny mpanohitra ihany ny manao Antsoavo am'izao fotoana zao fa ny fiarahamon'ny pirenena manao Antsoavo ny olo-tsotra manao Antsoavo raha ohatra ngamba nasina hoe andao tsika anao référendum inona ho tapahana de ho hita eo le izy saingy tsy zay no ataotsika de hoe aleo ny samby tompona andraikitra mba mifampiantso de manapa-kevitra hoe inona marina ny tokony atao fa tandomidoza ny firenena hoiteo moa zany fanapaha-kevitry ny fanjakana am'izay satria efa arak'izay tenena zay hoe be de be ny manao Antsoavo amin'io zavatra io efa nisy ihany ko ny fanambarana miezinezina zay nataonareo avy eo anivon'ny mpanohitra mahakasika an'izay zavatra zay fa tiako hiverenana ke irisona kely ao anatin'le ady hevitritsika ny mahakasika ny hoe ny olana misy eo amin'ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-dolona am'izao fotoana zao tato tokoa izy io de miamafapana CT ianao ao anatin'izay zavatra zay mety misy antony manokana ve zay zavatra hoe inona ny tena antony mahatonga zay hafanana eo amin'ny anteny meran-dola sy ny anteny meram-pirenena zay ny any fijeriko azy zavatra ohatrany hoe normal ny situation fa misy manafana satria zava-misy zany am'izao fotoana zao ny anteny meram-pirenena ny maro anisao de ny IRD ny anteny meran-doolona ny maro anisao de ny HVM de raha vao miteny zany ny ato amin'ny anteny meran-doolona de ohatran'le resakatsika tamin'ny coronavirus antoko mpanohitra no miteny fa tsy ilay androm-panjakana no jerena de zay no nataoko anao hoe normal satria ao anatina règle démocratique zany itsika fanjakana mandala ny démocratie tsy mampaninina mihitsy ny tsy fitovi-kevitra eo amindreo mpanao lalàna ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-doolona satria na ao anatin'ireo institution reo ary ange ao anatin'ny anteny meram-pirenena ange tsy mitovy ny hevitra ao anatin'ny anteny meran-doolona ange tsy mitovy ny hevitra ka ahoana moa ny ampitovy tsy maintsy ampitovy ny hevitry ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-doolona saingy zay le règle démocratique zay Germain
fa tsy fantatro hoe ny mahatonga azy mafanafana angamba tsy nahazatra atsika ve le miaina n'izay hoe misy angeny atao hoe opposition parlementaire mamerina tantara kely a indrindra ho anareo zandry a sy zanaka taty afara tamin'ny 3e république nisy an'izany hoe filoham-pirenena professeur Zafy Albert de natao moa taty afara hoe rainy démocratie satria tokoa de napiatra na ny démocratie mivantana na ny démocratie amin'ny alalan'ireo solotena ny vahoaka izany filoham-pirenena izany tamin'izany fotoana zany any Germain mifamaly a amin'ny aino manjery mpanjakana ny filoham-pirenena sy ny premier ministre ny filoham-pirenena Andriamatoa Zafy Albert manaja azy fa efa lasa korazana izy ny premier ministre Ravony Francisque manaja azy fa efa lasa korazana koa izy fa any amin'ny aino manjery reo olona roa lehibe eto amin'ny firenena reo no mifamaly fa tsy mikorotana amin'ny firenena satria nitaizana tao anatina démocratie ny olona tak zay koa raha ohatra hoe tadidinao tantara inona moa no natonga ny filoham-pirenena ny professeur Zafy Albert niala teo amin'ny fitondrana tsy fifidianana nge fa ny anteny miera-pirenena no nanao ny motion d'empêchement satria hoe misy lalàna ny fidiny anteny miera tsy nataony filoham-pirenena promulgation izay fotsiny de afaka le filoham-pirenena zay voafidym-bahoaka tamin'izany fotoana zany mba ilazako aminao mba ilazako amin'olona mba ilazako am'le parlementaire sy ny vahoaka am'izao fotoana zao hoe zavatra règle démocratique zany any amin'ny tanàna hafa any amin'ny fireneka-hafa na firenena dehibe izy a na firenena kely a zay mampiatra ny règle démocratique de misy zany tsy fitovizany kevitra izany kanefa tsy maharatsy zavatra zany a tsika samy malala hoe ao anatina thèse sy antithèse de misy ny dynamique mety ahatsara zavatra zany fa tsy fantatra hoe eto amin'ny firenena ve zany a de nitadiavina de hoe tsy misy mahazo manohitra tsy misy mahazo manakina tsy misy mahazo miteny fa rehefa misy a zavatra tapahany fahefana mpanatanteraka de tokony anaiky ny dretraretra de nefa n'izay amiko a tsy mipetraka tsony le fototra ilay démocratie zay tokony apetraka eto amin'ny firenena fa ny zavatra tsapa kosa aloha CT a de misy foana ny fandavana reo volavolan-dalàna raha ohatra ka hoe lany anivony anteny miera-pirenena azy tonga aty amin'ny Sénat de tsipahanareo anivony anteny miran-dolony zay zavatra zay raha tsy resaka fotsiny ohatra hoe ny lalàna 001 iny eo ihany koa ny lalàna 002 2020 manahoana mahakasika an'izay misotranao nametraka an'le fanontaniana satria tokony ho azavaina tokoa io ahitsiko aloha zany le hoe toeriny anteny miran-dolona foana ny lalàna lany avy any amin'ny anteny miera-pirenena tsy mariny zay fa misy lalàna zay ekenay rehefa hitanay fa tokony andeha le lalàna fa rehefa misy kosa lalàna hitanay fa tsy mifanitsy amin'ny constitution ohatra tsy mifanitsy am'le filan'le toe-karena na ny mpandran-draha ohatra de eo zay a na manao amendement na mitsipaka an'le izy de ho azavaiko kely le lalàna le projet de loi 002 ao anatin'io a de misy a diditsy volana anankitelo diditsy volana anankiray zay tena mahabe resaka ao anatin'io moa zany de le resaka fanangonan-karena amin'ny tsiaradrariny voilà le hoe fanangonan-karena azo amin'ny tsiaradrariny na hoe avoir illicite tsy nandahany io ny anteny miran-dolona fa nanomboka ny session a mbola tsy tany amin'ny anteny miran-dolona ilay lalàna ny fandehan'le lalàna zany a na izy apetraka any amin'ny anteny miara-pirenena aloha na izy apetraka any amin'ny anteny miran-dolona de rehefa vita le an'le anankiray nahazo voalohany a zay vo alefa any am'le parlementaire manaraka de ndray andro talohan'ny fifidianana ny tonga le lalàna avy any amin'ny anteny miera-pirenena zay ny laniny anteny miera-pirenena rehefa tonga tao le izy a no dinihana izahay zany tsotra ny anteny miera hoe formalité no atao raha mba azo zavaina be koa ve zay fotsiny angambany aho hoe
ny tao amin'ny anteny miram-pirenena zany de nahazo baiko avy amin'ny filohany samy nanaraka niny kabary iny angambontsika teo amin'ny fanokafana n'le session hoe tsy misy ady hevitra ireo fa formalité no ataontsika de ozy ny anteny miram-pirenena kosa ty aminy hoe projet de loi io le projet de loi de ratification nge no fidina Germain fa tsy azonao kitihana tsony a ilay ordonnance na le didy tsy volana zay hoetiny io projet de loi de ratification io de ozy ny anteny miran-dolona hoe lalàna ngezabe nge reo didy tsy volanareo tena fiainam-pirenena marina fiefaniatra reo fa tsara ihany farafaratsiny aza mba fantatritsika anteny miran-dolona hoe inona mo ny ao anatin'ireo lalàna reo de zay no natonga azy ijery hoe tsy ampy le fotoana nandiniana satria ny azy a commission lavabe commission plénière de séance plénière de nanapa-kevitra izy tao amin'ny séance plénière hoe aloha iveriny ty mba ahafahatsika mandinika tsara tsy hoe tsy mifidina le izy fa zay no toe-tsaina nentina mitondrana n'le lalàna hoe averina maninona mono na averina azavaiko kely le izy satria lasa mitarika ny fisainam-bahoaka nanao opinion publique any amin'ny zavatra tsy tokony izy ny zava-misy mantsy satria alohan'ny anazavanao an'le izy a nisy ny fanangonana nahazo an'ny mbola rajona teo a nisy ihany koa nahazo an'ny Claudine Razaimamonjy so de ihany ny antony mahatonga an'izay zavatra zay zay aloha zany de tonga de ahitsiko ohatran'ny Claudine Razaimamonjy nge efa vita ny fitsarana efa niatra ny fitsarana momba azy na nisy ty na nampiariny ty na lany ty na tsy lany ty efa niatra ny azy ny didy midika zany fa tsy fiarovana azy mihitsy ity le hoe tsy fandanina nyty lalàna ty tamin'ny voalohany oa fa rehefa aveo nge Germain lanina le lalàna zay no tiako hazavaina hoe zay manana an'izay fahefana zay ny anteny miera roa tonta ao anatin'ny lalam-panorenana zany hoe mandeha le izy a première lecture manao première lecture ny assemblée nationale de manao première lecture ny anteny miran-dolona de verina any le izy raha ohatra ny premier ministre tsy mandray fanapahan-kevitra hoe misy amehany raha ohatra izy miteny hoe misy amehana io lalàna io a de lecture ray ihany isaky ny anteny miera fa raha ohatra izy tsy mandray an'izay fanapahan-kevitra zay a de afaka mandinika indroa ny anteny miera roa tonta de naverina aloha le lalàna satria fantatray fa tsy maintsy verina any aminay indray io a après an'izay zavatra zay anaovanay le deuxième lecture de eo no mahagaga zany hoe rehefa naverina le izy tamin'ny première lecture de nanao conférence de presse mono tao amin'ny assemblée nationale nilaza zay tokony ho lazainy momba ny anteny miran-dolona nanao conférence de presse ihany koa ny CSI ny Bianco ny PAC niaraka tamin'ny Samfina momba n'io lalàna io a de eo zany ny anteny miran-dolona hitako hoe gaga ry zareo loolona hoe inona moa ty zavatra mitranka ty nga tsy fantatra za tsy mino hoe tsy mahafantatra izy raha ohatra moa izy tsy mahafantatra de zay no anazavaka azy eto hoe manana an'izay fahefana andinika fanondroana ny lalàna izay le anteny miran-dolona rehefa miverina tany le lalàna de nanapa-kevitra ny anteny miran-dolona rehefa avy namaky zay le hoe tsy fiarovana olona le izy fa ny fahalalanao amin'ny mampanao lalànanao hoe inona ty lalàna ty ary io lalàna io azadino Germain HVM daholo ny ankabeazan'ny sénateur ao amin'ny anteny miran-dolona fa tamin'ny fitondrana HVM nge nanao an'io lalàna io ahoana moa no ilazanao fa hoe matahotra ny tsy natahotra izy matoa izy nanao an'io tsy natahotra ahoana am'izao anao no milaza fa matahotra ny HVM laniny izy io zao maly de maninona misy sénateur anankiray ara niara-baiko manokana mihitsy satria nandany an'io lalàna io izy na de hoe misy havany ara hoe no ohatra ny enjehana no ny zavatra
zay le hoe fanangonana na tsy fantatry fomba filaza azy fa ozy izy any antsika firenena jerena tsika tsy mijery tombontso manokana zany de ny laniny io lalàna de tiako itoizana kely zay rehefa lany le lalàna hoe rehefa vita ny deuxième lecture de miverina any amin'ny anterimera-pirenena le izy zao mitovy zany am'le PL 002 ny hevitry ny anterimera-pirenena sy ny hevitry ny anterimera-ndolona fa tsy tokony tonga de nitsaraina zany le anterimera-ndolona hoe io jereo fa zao io jereo fa zao tsy zay le izy ary ny any mahagaga Germain de zao ireo volavola reo diditsy volanareo tsy fantatro zay nisy azy na tiroara na armoire mipetraka tany amin'ny fahefana mampanatateraka tsisy miteny tsisy mivolana hoe maiky inge iny lalàna momba ny recouvrement des avoirs illicites tsisy miteny tsisy mivolana fa rehefa le antenimieran-do olona no mamerina azy pour le deuxième lecture zay fahefany de manangam-bovona ny rehetrarehetra misy zavatra tokony ahitsy ihany zany eto amin'ny firenena raha izay ny fandehana de gaga mihitsy ianao hoe fa maninona reto olona manampahaizany reo manampahaizany reny olona nanao conférence de presse reny fa tsy fantatra hoe ahoana na ahoana ny fandehana de le PL 001 marina non ao anatin'io mbola misy diditsy volana anankitelo ihany koa de voaresaka ao le fampienana an'le nombre ny sénateur ho 80 io moa zany de nandraisany loolona mihitsy hoe andaotsika anao motion de rejet tena tsy hodinitsika mihitsy io satria sady fanitsakitsahana ny lalam-panorenana le izy lalam-panorenana de milaza fa ny mandat constitutionnel ny mandat ny loolona de nitaona ny mandat namoaka fanapahana ny HCC tamin'ny février 2015 nanamafy an'izay mandat zay mbola namoaka arrêt indray izy tamin'ny avril 2019 mbola nanamafy an'izay de maninona ordonnance no anaovanao an'le référendum mialohan'ny fotoana satria zay ny voalaza ao anatin'le lalàna le diditsy volana io hoe raha vao vita ny fifidianana communaly de aroso ny fifidianana sénatorial de ohatrany hoe raha zao zany izy de manao raha io lalàna io de afaka manao zany izy kanefany ny mandat constitutionnel tokony iandry tsy ela tsony ange le izy Germain en février amin'ny taona ho avy eo ange de tapitra le mandat de inona ny mamaika andikana lalàna de za zany rehefa nandinika koa za moa tsy lo olona za tsy nanapa-kevitra nandinika le fanapaha-kevitra de ho za hoe tena mitombona zany satria le lalàna 05 HCC bar D3 tamin'ny février 2019 zay nilaza fa conforme à la constitution ny pouvoir de légiférer omena ny filohan'ny république sous réserve ozy amin'io fanapahana io sous réserve ny considérant 9 sy ny considérant 10 zay le lalàna raha mamaky lalàna ny olona mijery atsika am'izao fotoana zao misy considérant 9 misy considérant 10 sous réserve andreo le izy ozy de araky ny lalam-panorenana le considérant 10 ange Germain de milaza hoe tsy tokony ho raisy ny filoham-pirenena amin'ny alalany diditsy volana ny zavatra tsy maiky ka afaka miandry ny fivoriany antenimera-pirenena vaovao inona nandraisana an'io diditsy volana io efa nampiarina nga io ry Germain tsy nampiarina io maiky nga io ry Germain tsy maiky io fa maninona tsy nandrasana de natao loi organique na lalàna fehizoro satria tena anovy ianao fa inona namaiky nefa lalàna efa lazain'le considérant 10 hoe tsy tokony ho raisina akory io lalàna io de ho za hoe tena marina ny an'le olona tena marina hoe motion de rejet fa tsy tokony isy io diditsy volana io
zay ny fandehan'le izy ia am'izao fotoana zao vao afaka omaly a naheny vaovao hoe mikonikonina fanonganana ny filohan'ny Sénat nareo ao anatin'ny olona moa zany ao anatin'io anteny miro am'izao fotoana zao manao namarina ny vaovao mahakasika an'izay hoe eto ianao satria ianao a isan'ny mpanolontsaina manokana ny filohan'ny anteny miran-doolona ihe tsy mandany zany zay io zany de misy foana isaka ny misy fivoriany anteny miran-doolona de arangaranga foana io hoe andao aongana ny filohan'ny Sénat ny fijeriko azy za manokana zany a de miverina any am'levitra hoe rehefa tsy mitovy hevitra aminao le olona de manahirana fangamotsinareo maro anisao ny SVM ka tsy le SVM no mitady hanongana azy fa le misy le SVM ny ala efa lany le filoham-pirenena vaovao satria te hanaraka n'le filoham-pirenena vaovao izy a de misy koa ny indépendant zay ny hoe tsy SVM daholo ny ao amin'ny anteny miran-doolona fa zay zavatra logika misy procédure azo atao zay tsy mampanininy zany raha ohatra ka tratrany le fetrisa analana n'le filohan'ny anteny miran-doolona voalaza ny lalàna zany fa ny afotsiny hoe raha ohatra anao an'izany le antokon'olona ninoninona antony a de hoy za hoe angamba tsy any amin'ny hôtely no anapahana zany ataoko angamba fa tsy amin'ny ainao manjery hoe mivoaka amin'ny ainao manjery ianao de izahay de anisan'le olona lapa-panjakana ao amin'ny palais de verre ao anosy ao mikonikonina de ataovy ao le procédure fa misy procédure io de taterao le izy fa azo atao effet d'annonce na effet de publicité ohatran'izay fandraisako azy a fa rehefa teanao a de ataovy le izy fa tsy misy procédure fotsiny de arao le procédure iny azy ivadika karazana aloha hevitra satria mandeha de mandeha be ny fotoanantsika am'izao fotoana zao maresaka be ny zava-nisy teo anivon'ny seny tonga hatrany amin'ny fametram-pelan'ny filoha-lefitra mihitsy moa zay zavatra zay ianareo SVM isan'ny nanasony ny lesoka atao anatin'ny fangatahana amin'ny anafoanana ny fifidianana ny filoham-pirenena teo aloha Rajaonarimampianina zay nysoloan'ny Mohamed Rachid moa ny tenany tamin'izay fotoana zay inona marina ny fanapahan-kevitra ho anareo SVM manoloana n'izay hoe savorivory eo amin'ny senia sy ny hoe tokony hanatsarana ny fiainam-pirenena am'izao fotoana zao satria tsikatra aloha zany de hoe tandondomindoza ny firenena tandondomindoza tsy tandondomindoza arakaraka ny fivoaran'ny tejava misy moa zay fa tena marina zay teneninao zay hoe misy an'le resaka atao amin'ny seni zay navoaka ny filoha-lefitra mikasika an'le doublon amin'ny kara-panondro misy ihany koa le filazana amin'le anarana verimberina ao anaty lisy mpifidianana io aloha zany a de tsy hoe zava-baovao nanao fanambarana nge ny vice-président ny seni de rehefa tonga ny président seni avy any ivelany a de nanao fanambarana ny laza fa hevitra nay seni iny rehefa nametram-pialana le vice-président mbola nanao conférence de presse ndray le président seni hoe io nge tsy voazao e fa efa hatramin'ny 2018 nisy zany hoe manaiky ny seni fa nisy io toe zavatra io ary raha nisy io tamin'ny 2018 naninona tsy nampandrenesina ny mpitondra fanjakana maefa sa iza no nampandrenesiny a ka tsy nanao an'le zavatra tokony natao sao de misy firaisana tsokombakombako zavatra fantatrao ve fa tsy mety ngezabe nge zany fifidianana filoham-pirenena zany Germain tokony atao ao anatin'ny madio mangarahara tsisy azo kianina satria matetika ny mampiady aty Afrika de io tsy fidrovizan-kevitra eo amin'ny fifidianany de ho anay zany le izy nisy ny zavatra nitranga de mandeha ny feo hoe nareo a tokony hiala fa zavatra tsy mitombona ny nanaovanareo fifidianana ny ato ankilany milaza hoe izay tsy hiala fa tsy marina zany mba hitanany marina ny anay de tsotra ihany sokafy re tompoko ny ankety fa zava-dehibe zany
eritrereto Germain hoe za manana karapanondro amin'ny anarako maleo Rafalson. De misy olona manana karapanondro numéro ny karapanondro mitovy amiko any ambadika any zay tsy fantatro akory. Nefa carte d'identité nationale iny zany ny identité ako Rafalson maleo. Maninona ny identité ako omenao olo-kafa. De inona tsony ny force n'le état civil eto Madagasikara. Zany zavatra tsy tokony hoe avela maimaimpona ohatran'izao hoe moramora foana zany zavatra zany azafady. Fa tokony isy fanadiadina lalina zany zavatra zany. Io de raha ohatra zany manohy an'le izy de tsy fantatro hoe satria dossier avy any amin'ny CENI no entina any amin'ny HCC. Amoahany ny voka-pifidianana. De io zany tsy fantatranao hoe sao de induit en erreur koa le HCC. Iza mahita. De mahatonga n'ireny fahamaliana bontana foana hoe azo raisina fa tsy mitombona. Azo raisina fa tsy mitombona. Satria sao de tsy hita tsony ny hamalina anazy. De zay aya zay ny aya tsy havanana ozy tsika malagasy. Maninona rera sokafana ny ankety. De hiteo ny marina. Zay tsy miteny hoe nangalatra. Zay tsy miteny hoe inona. Fa hoe sokafo ny ankety alalany vahoaka malagasy hoe marina sy mitombona io fifidianana zay natao teto amin'ny firenena io nanomboka tany amin'ny filoham-pirenena hatraty amin'ny communal. Raha miteny ianao hoe tsy azoko tiana ny lisam-pifidianana laingy zany. Nalefa ny solombavambahoaka Fidèle Lazarapera le filazana le kabary nataony candidat filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany. Octobre 2018 atero ny anaranareo any ambronay fa karakarainay. Zany hoe mbola azo kitina zany ny lisam-pifidianana. Ny farany teo nanao fitoriana ny team tamin'ny fifidianana be ny tanàna hoe tsy marina io lisam-pifidianana io fa tsy mitovy amin'ny lisam-pifidianana zay natao taty amin'ny fifidianana solombavambahoaka. Nefa zay ny lalàna hoe tokony hitovy ireo liste ireo. Tsy nanaiky mihitsy ny tompona andraiky mpanjakana amoaka na apitahandreo liste confrontation. De zay natonga n'le tsindry tany an'le mpitsara administratif mba tsy hanaovany an'io fampitahana io. Ary natonga n'le mpitsara administratif nandefa napakapeo tany amin'ny Transparency International. Zany ingeny zava-misy Germain. Misy mikitika zany ny lisam-pifidianana. Tsy marina zany hoe tsisy mikitika ny lisam-pifidianana. Ary tsy marina koa zany hoe mety tsisy ninona io tsy ataovy ny ankety. Fa rehefa marina no teneninareo aminay vahoaka, aminay mpanao politika, amin'ireo candidat zay nanao sonireo hoe jereo ty zavatra ty, avoainy marina de ataovy ny ankety zany. Ny zava-misy mantsy CT amin'izao mbola manahirana ny sain'ny mpanao politika iny fa na ny vahoaka malagasy koa za hoe mbola ny ACC ihany ve ny ametrahana fitoriana mahakasika an'izay zavatra zay. Mety manahoana ny voaka an'izay zavatra zay raha ohatra ka hoe mbola ny ACC ny ametrahana an'ilay izy. Io zany Germain de efa manomboka mametraka baraingo ianao hoe ahoana kay reto structure kirakira ny fifidianana reto. Inona ny tena marina momba ny reto. Iverenao kely le CENI. Tamin'ny voalohany de nitoriana le filoha lefitra mba analana azy de nandefa fitoriana tany amin'ny HCC. De satria ony tsy nanaja ny serment. Fa inona le serment? Le hoe aza lazaina ny marina. Zay ve le serment? Kanefany tadidio tsara fa ny filoha lefitry ny CENI tamin'ny nanao an'le fanambarana nisy membre ny CENI nge niaraka taminy teo. So de tokony andeha daholo reny. Ny filohan'ny CENI nge rehefa nanao an'le fanambarana izy hoe hevitra anay CENI izy ao anatiny zany ny filohan'ny CENI. Tokony andeha daholo zany. De zay nataoko anao hoe sao de induit en erreur koa le HCC. Ny olona efa manomboka tsy mahatoko tsony amin'le zavatra misy amin'izao fotoana zao. Fa sao de veriny CENI kosa raha hoe rehefa miala le filoha lefitra zay nilaza ny marina de angino io toe-javatra io. Sao de zay nieritreretiny namana Germain. De ameko ohatra anao chauffeur anankiray tondra tomobilan'olona patron nanitsaka olona maty le olona. De ozy le patron hoe roako lahy. De ndroahany le chauffeur. Le olona ve velona. Maty ihany ange le olona nandroanao ara le chauffeur.
ny responsabilité civile anao tompon'le tsy afaka ny ary ny senia tsy personne physique io fa personne morale donc entièrement responsable amin'ny zavatra zay ataony mpikambanao aminy fa matony voaka le izy de misy ny antony aminao zany inona tokony ataony senia am'izao manoloan'io zavatra io sy ny fangatahanareo avoay inona ny tena marina zay nge le nylazainy atao hoe tokony isy ankety zany nyaingy mba tsy nendrikendrena olona fahatany fa misy zavatra mampiaya ao de mba ialan'zay aya zay mba hatonga n'io fitondrana io hitombony ho légitime de ataoviny ankety de avoainy marina ka io indrindra mantsy hoe fa miresaka an'izay hoe mba ahatonga an'le fitondrana ho légitime sy hoe ho marotoeran'izay am'izao fotoana zao ny zavatra tsapa hoe manomboka ohatrany hoe samy miraviravy tanana ny malagasy ao anatin'le fandraisana tanana no avin'ny firenena ohatra hoe niarantsika nay tatao anatin'le fifidianana ireny memidina le tapavitriana inona ny fomba atao mba ahafahana mamerina zay hoe fampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra zay satria zay zavatra tsapa zao hoe banga eto amin'ny firenetsika ka zay indrindra nytoelin'le resakitsika amin'ny rahalahy teo so de zay ny natonga an'le tapavitriana hidina satria tsy mahatoky tsony le vahoaka hoe nandeha fidy ianao na tsy andeha fidy ianao ry zareo efa manana ny zavatra tiany atao nandeha fidy ianao na tsy andeha fidy ianao efa tsy mandeha ampahamarinana tsony io zavatra kinona moa no ataoko any andany andro any ohatra za tsy miteny hoe zay le tena izy fa mieritreritra hoe so de zay ny mahatonga le tapavitrina midina foana ianao zao teo nanao hoe renouvellement liste électorale tsy tahitra tsony ny olona zany hoe lasa misy fisarahana eo am'le mpitondra sy ny entana lasa tsy manaraka ny zavatra tenenina tsony le entana de zay mila averiny zay hoe avereniny ny fifampatokisana inona ny amerenanao fifampatokisana tsotra tokony ifampiainitsika eto Madagasikara fa tsy hoe izay mpitondra nareo entina ny anay enona fa tsy hoe zay mpitondra de zay no manana ny lalàna fa ianareo ampiarana ny lalàna raha tsy misy koa ny fifanekezana Germain tena gaga tamin'ny herinandro teo nanao fanambarana premier ministre niaraka taminy teo ny ministre ny défense de ozy izy hoe efa miroso makany amin'ny fahalemana ny tany ny ampitson'iny nanao question réponse tao amin'ny assemblée nationale tsisy député tsy niteny fa tsy milamina ny tany any amin'ny tany ny aviny ary am'voavoakanareo isan'andro de tsy maintsy maheno ianao isan'andro nisy olona maty nisy olona voatafika nisy olona dahalo nisy isan'andro zay ny fifampitokisana hoe matoky ianao mpitondra fanjakana izy satria ianao no natao hiaro ny ainy ray koa zany zay lalana ray ahafahanao manatsara an'le fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entina eny ary tapitra ny fotoanatsika CT teny fohy hoentinao fampitinana ny resadresaka zay fanaovantsika teto indrindra fa niafatra ho an'ny malagasy manao resaka hoe coronavirus sy ny zava-misy amin'izao fotoana zao fitakin'ny antoko politika ny amin'ny anafoanana ny voka-pifidianana ina ihany koa manodidina zay zavatra zay fampitinana kety sotranao nanome fitenenana niafatra ho an'ny malagasy ny vahoaka malagasy angambany voalohany mikasika an'ity valanaretina coronavirus ty de aleo samy mitandrina aloha raiso daholy ny torohevitra sy ny torolalana zay omeny fanjakana sy ireo mpitsabo manakaiky atsika de mba samy anadio ny tontolo misy azy aloha mandra-pisiny hoe inona marina ny tena vahaolana mahomby ho raisy ny fanjakana entina etrehana an'io coronavirus io ny faharoa mikasika ny tany sy ny fanjakana mametraka kely ny article voalohany ao anatin'ny lalam-pandrenana de milaza fa Madagasikara de république tany républicaine dikan'izay de tokony ho ajaina ny rafitra républicaine mba tsy ho didiko felebe ny misy eto mba tsy ho teny midina foana ny misy eto mba tsy ho hevitry olona tokana no ampiariny eto amin'ny firenena ka zay manohitra an'izay de tsy tia fampandrosoana fa avalim-pirenena kanefany ny lalam-pandrenana ihany de milaza fa arovana ny olona eo amin'ny fanehoan-keviny
sy eo amin'ny teny zay ataony tokony jereny zay fa roa manaraka an'izay a eo am'le hoe fanajana ny tany républicaine de ajana article fahenina ambe folo zay amin'ny lalam-pandrena ajao a lalam-pandrena sy ny androm-panjakana de farany moa amin'io article voalohan'io ihany a amehezako an'le izy de ozy izy hoe ny demokrasia sy ny fehi-kevitra momba ny fanjakana tandalana no fototra iorenany république Madagasikara voaja ve zay demokrasia sy ny pitsopitsony demokrasia zay ny singa rehetra zay mamaritra ny atao hoe demokrasia voaja ve zay atao Madagasikara tsara ny tsirairay ny mamaly an'izay nampitondry ianao na entana voaja ve fa tantandalana Madagasikara manaja ny lalàna misy lalàna velona ny lalam-pandrenana ve ny mpitondra sy ny entana jaratsika rehetrarehetra mamaly an'izay a de rehefa hitatsika mivalin'izay de azotsika tsirairay avy atao ny manatsara ny fiainam-pirenena tapitra ny fotoanatsika teto amin'ny fandarana dinika tamin'ity androany ity saorany ianao a nanaraka izany hatramin'ny farany makasitraka ny vahiny ihany keo nanaiky ny fanasana sy ny resadresaka teto tsara-patsahivina ihany moa fa Andriamato Maleo Rafalson izay mpanolo-tsaina manokany filohan'ny antenimieran-dolona no sady mpikambana ao amin'ny bureau national ny antoko ASVM no ny vahiny teto amin'ny fandarana dinika tamin'ity androany ity mandrapitafa makasitraka ny teknisiana veloma tompoko dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7 arivo dinika